sy ny fiangonana eran-tany amin'izao fanompoam-pihavanana iombonana izao ao amin'izay 1:7. Iara hitsangana ary isika idera sy saotra ny tompo ary anomboka ny fotoam-pivavahana. Fifaliana omba ampiderana no anomboantsika zao fotoam-pivavahana izao satria tiantsika ny tompo ka indro mbola omeny izao tombonandro izao sika. Ndeary isika idera sy ankalaza ny anarany ary horedontsika ny hira feno fiderananao zay ray eo. Lohateny izay hoentin'ny fiangonana kristianina rehetra mankalaza izao fampiraisana ary mitrotro ambavaka ho amin'ny fahatanterana izany fampiraisana izany dia ny fidin'ny fiangonana tany Minnesota any États-Unis mianarana ny tsara tadiavo ny rariny. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny taridalana antsika azahoantsika mandre tsara zany antson'Andriamanitra zany mitory zany sy manatanteraka zany eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mipetraka isika mianakavy. Ry anabavy sy rahalahy kristianina, misaotra ny Tompo Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro ka tojo toy ny taona toy izao indray
ka hoy ny fitenin'ny razantsika malagasy hoe araha tratra ny asaramanitra e sarasara Andriamanitra Andriananahary ho arivo-tratry ny taona anie isika tsy sara-mianakavy. Izany no entin'ny fiangonana Rotonta masina efika IMT iarabanantsika rehetra amin'izao fotoam-pivavahana iraisam-pinoana iarahantsika izao, anamariana izao andro izao. Kristiana isika rehetra tafavoreto koa miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesu Kristy tompontsika koa manao ho amina ny fahasoavana avy amin'ny Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Tamin'ny alalan'ny ranon'ny batisa dia tonga tena iray ao amin'ny Kristy isika, kanefa eo ny fahalementsika. Tafitohina isika ka mety lavo. Misy ireo tenina fihetsika nataontsika nampalahelo ny hafa. Isika no manao ny tsara ary tavozovozo ny rariny. Manoloana ny herisetra n'izao tontolo izao dia tsy nitady ny marina isika na nanatanteraka ny didin'ny Tompo Andriamanitra, dia ilay adidy iarovana ny mpitondra ny tena. Tafavoreto aritsika andiny tena, fa eo reo rariny voahitsakitsaka, eo reo asa tsy mbola vitatsika, koa ndeha hianatra hanao ny tsara ary hitady ny fahamarinana isika. Mila ny Andriamanitra tompontsika amin'izany mba ahazoantsika mandresy ny fisaratsarahana sy manongotra ny fombafomba ary ny rafitra izay mampisaraka ny fiombonana kristianina. Tafavoreto isika iompo-po mbombavaka ary anamafy ny fiombonana ao amin'ny Kristy, mba hamotra ny fontsika ka azahoantsika fahasahina hijery ireo arena ao anaty firaisana sy ny bidin'ny rakitry ny fahasamihafana eo amintsika, hivavaka ny fahazotoana isika. Ianao ny fahasoavako ny Tompo, koa andeha isika ankalaza sy dera. Horaisitsika ny hira avy ankalaza. Mas
mbola anantona ny tompo isika. Ry anabavy sy rahalahy amin'ny Kristy, hivavaka ho an'ny fiangonana hita maso isika. Araka nefa nolazaina teo am-piandohana, dia ny loha hevitry ny fampifavahana kristianina iraisam-pinoana tamin'ny taona 2024 ity, dia narafitry ny komitin'ny fiangonana kristianina avy any Minnesota, États-Unis. Niainga tamin'ny fahitana ny fiainan'ny zanak'Israely zany. Tamin'izany fotoana izany tokoa dia antrano ny fahantrana, ny tsy fahamarinana, ny tsindry azo lena, anika tsy nisy nijery ireo kambotsy ireo mpitondra tena. Izany no nahatonga ny mpaminany Isaia nanokatra ny saim-panjaka sy ireo mpisorona ka nilaza hoe: mianara no ny tsara, tadiavo ny rariny, tsinjovo ny kamboty sy ny manano tena. Ko andehary atoditsika ny fijelintsika any amin'ny Tompo Andriamanitra, izay tarika antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa izy irery ihany no anoro antsika ny tsara tokony atao, ny rariny sy ny hitsiny tokony ho tandrovana. Ndeha isika eo amin'ny Tompo Andriamanitra, ny fahasoavany sy ny fifaliany. Atsiarovantsika manatrehany ireo marary rehetra, ireo sahirana, ireo ambany tsindry azo lena, ireo mpifindramonina, ireo izay tsy manana fanantenana, satria ny Tompo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahazavana dia afaka manafaka ny aizina. Ankehitriny, ao anatin'ny vavaka asandratsika ho an'ny fiambonan'ny fiangonana, miaraka satria niseho ianao teo anivon'ny zavaboarinao, ka rehetra ianao mba hiainany tsara, hitandrina sy ny hintsiny ao aminao. Ankehitriny ary, andeha hanolotra ny tenantsika, hanolotra ny tenantsika ho an'ny Tompo, aneo ny fanatrihan'ny fanahy masina eo anivontsika isika. Ry Tompo Mpanjaka mahery eo, mienoho fa tompony ny hery rehetra ianao, koa raiso ny haja sy ny fiderana atolotra ianao. Raisitsika ny hira Jesoa Mpanjaka malaza. Iara-hitsangana isika.
mahazo mipetraka isika ry havana. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra be famindram-po. Tsy tonga hitady ny marina izy fa ny mpanota mba hibebaka. Ny herin'Andriamanitra dia asehony na dia ao amin'ny fahalementsika azo raha toka manankina ny fiainantsika aminy isika. Ko antsoina ary isika hiaiky ny fahalementsika amin'ny alalan'ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: ianareo izay tonga iseho taonatrehako, mozavo eny nangataka aminareo anitsakitsaka ny kianjan'ny tempoliko. Atsaharo ny tondra fanatitra fa riko ahy ny soronareo. Miaraka ny fiangonana. Atsaharo ny tsinam-bolana sy ny sabata ary ny fetim-piangonana. Tsy zakako ny fanompoana amin'ny fangaro eloka hoy. Alako ny fankalazanareo ny tsinam-bolana sy ny fomba mpivavahanareo ketrika toy ny tramiko reny satry nitondra azy aho fiangonana. Raha manandratanana ivava reo dia hitapy maso tsy jery aho ny tompo. Na manao vavaka maro azy ianareo dia tsy hainao akory aho, satria feno rà ny tomporeo. Mangataka ireo solitena ny fiangonana roa mba hiakatra ety. Ampiseho amin'ny fomba hita maso faneketana ho diovin'ny tompo ka izay nanaovana batisantsika anie hiasa mahery ao anatintsika ary ny fiketsika eloka mba ho tsenain'ny tompo amin'ny fanatsika amin'ny ranom-panahy avy eny ambony izay anadiovany antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa misa ary misy ianareo esory tsy ho hitako tsony ratsy fanaonareo. Atsaharo ny manao ratsy, mianarana ny tsara, avony rariny, avoty zay voan'ny tindry azo lena, ento aradrary ny kamboty, tsarao miady ny mpitondra tena. Avy isika hoy ny Tompo Andriamanitra. Dia mena midorehitra aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka na katrakatraka tahaka ny jaky azy ireny tahaka ny volon'ondry fotsy. Mitsangana isika rehetra. Ny Tompo Andriamanitra ao anatin'ny rampony anie no hanafaka ny fahalemenareo mba ahazoanareo ny fahamarinana, hitiavanareo ny fahatsarana ka andehananareo amin'ny mpanetretena miaraka ny Tompo Andriamanitra. Mipetraka isika. Zany nanadiovana antsika izany ranony batisa, fa ranony fanavaozana isan'andro famindrapon'Andriamanitra amintsika mba ahazoantsika kosa olombelon'ny fahamarina mandala ny raha
sy ny hitsiny nitsakitsaka fa mampitraka kosa ireo voahitsakitsaka izay voailikilika ireo zay lava no ny antony maro samihafa eo amin'ny fiarahamonina. Zany ranony batisy zany zay manambara amintsika ny fanahiny sy tanteraka dia afafy amintsika kosa indray ho ranom-panahy andraisantsika melan-keloka. Mameloka eloka isan'andro isika ary mopera dia mafy ny fanadiovana ho amintsika rehetra. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra io ny fonaisiny manome voninahitra amin'izao masina natolotra ao anay izao mba ahazoanay mangataka tsy fahamarinana sy ny fisaratsarahana misy enina kristianina aza. Amin'ny fiombonana no anorenana ny fianakaviana masina. Anatrehanao zahay miray ao anatin'ny fahasamihafan'ny voarinao. Ao ny avy ao afovoany, ao ireo mifindramona, ao ireo mpitady ravo, saingy tena iray ao aminao Kristy zahay. Mideranao zay fa ny fahalemeny mena tahaka dia efa voasasanao tamin'ny ranon'ny batisy ary nosotraninao tamin'ny alalan'ny fanahy ka nahatonga anay ho mpikambana amin'ny fitiavana ao anatin'ny fianakavian'ny Tompo
Andriamanitra. Manome voninahitra anao zahay, sady mideranao ry Tompo Andriamanitra pahary anay. Aoka hiara-mitsangana isika. Andeha ary hiaraka hamindra sy dera amin'ny fo ny maso misokatra isika, mba azontsika sy tombontsika ao anatin'ny fahendrena masina, izay fampizarana sy ampitain'ny mponina rehetra eo aminy. Ampio izay Tompo, hifidin'ny firaisana eo aminay, ary ampatsiahivo anay fa fianakaviana tokana ihany zay, noho ny amin'ny Kristy, izay nanangona anay tamin'ny alalan'ny fanahy masina eo anivon'ny voarinao. Fisaorana lany amamina ho an'ireo tia, ho an'ireo katsaka anao ny tsara, miaro ny rano sy ny hitsiny, fa izany ny sitraky ny Tompo. Ndiary isika mbola idera sy ankalaza ny anarany. Misaotra anao zay Andriamanitra. Petraka isika. Ndeha isika hiara amaky sy hiaino ny teny voarakitra amin'ny soratra masina, indrindra ny taratasy ny Paoly ho an'ny kristianina tao Efesosy, toko 2, andininy hatramin'ny 2:20. Avy eo ny boky ny mpanao salamo 2:20.
fatoriany fahavalo ka manjary miaina mijoretra toy izao manantena ny tompo Andriamanitra eny mbola ho terahiko hatrany izy. Ny fandatsalatsany ahy dia toa mahatorotoro ny taolako noho izao ilazany foana hoe aiza ty Andriamanitra aho, nahoana re aho no mitanondrika sy mitoloko toy izao ato anatiko. Manantena ny tompo Andriamanitra eny mbola ho terahiko hatrany izy. Amen. Mialoha ny andrenesantsika ny vaovao mahafaly dia ara-mitsangana isika hira ny Alleluia teze. Matthieu 5, versets 31 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. » Alors les justes répondent, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir, affamé de te nourrir, assoiffé de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vertir, malade ou prisonnier et de venir te voir. » Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits et de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est vérité. Veuillez vous asseoir. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. C'est sous ce thème extrait du livre d'Isaïe que nous célébrons cette année la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette invitation d'Isaïe, chapitre 1, verset 17, est un véritable résumé de notre programme de vie chrétienne. En tant que chrétien, il est de notre devoir de faire bien et de rechercher la justice. Mais déjà, nous ne pouvons rechercher la justice qu'en ayant le bien. Dans le psaume 35, le psalmiste se plaint que le méchant ait perdu le sens du bien. Il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups, la route qu'il suit
n'est pas celle du bien, il ne renonce pas au mal. Psaume 35, les versets 4 et 5. Aujourd'hui, comme au 8e siècle avant Jésus-Christ, il vient d'écouter les paroles du prophète Isaïe, le prophète de la justice, puisque les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne sont pas de si bons élèves. Notre époque doit assister aux mêmes dérives et même au pire. Encore une perte du sens du bien, de la signification du bien. Fondamentalement, le bien, c'est ce qui plaît à Dieu et qui est bénéfique pour l'homme. De nos jours, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que le bien, il vous dira sans doute que c'est ce qui plaît. Le bien n'est plus compris comme ce qui plaît à Dieu et ce qui nous donne de mener une vie vertueuse et d'une réalité objective. Nous sommes passés à un objectif égoïste. À chacun son bien. Et ainsi, le bien est devenu un concept vide, capable de des actes les pires. Dans ce cas, nous avons vraiment besoin d'apprendre à connaître et à faire le bien. Quant à la justice, frères et sœurs, elle est une vertu, et une vertu finale. Elle consiste de la volonté constante et ferme à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Quand nous rendons gloire à Dieu, quand nous manifestons notre sollicitude à l'égard des autres, nous sommes à fond de la justice. En hébreu, la justice est surtout exprimée par le substantif tzedaka, qui renvoie à une norme, ce qu'il faut faire, mais aussi à la miséricorde divine, de sorte qu'il y a un rapprochement entre justice et salut. En justifiant, Dieu le sauve. Son acte de justice est toujours un acte de salut. Et Dieu est juste par le fait qu'il pose un acte de manifestation de salut. Et de son côté, l'homme est juste quand il imite la miséricorde de Dieu. Et c'est en ce sens que dans l'Évangile, selon Matthieu, le jugement dernier est annoncé par le critère d'application ou de non-application des œuvres de miséricorde. Ces œuvres de miséricorde qui témoignent de la bonté de Dieu sont entre autres données à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir ceux qui sont nus, loger les pèlerins, les étrangers, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, sans oublier les œuvres de miséricorde spirituelle. Il y a peut-être de bonnes pratiques que vous avez eues à Madagascar et que vous avez abandonnées en arrivant ici en France. Ici, nous sommes dans un pays dit développé. Malheureusement, le progrès des sociétés correspond souvent à une perte d'humanité. Et nous pouvons faire le constat que, jour après jour, nous perdons de notre humanité. Et entre nous malgaches, nous pouvons dire que nous avons perdu de notre fille. Le frère, la sœur est non seulement créée à l'image de Dieu, mais aussi le chemin de Dieu et le chemin vers Dieu. Dieu passe à nous rejoindre. Dans l'autre,
nous pouvons rencontrer Dieu. Imaginez un instant la haine est dans votre cœur. Par le fait même, vous érigez un mur entre vous et Dieu. Vous faites ce que Dieu lui-même, Christ, avait détruit. Sa chair crucifiée, le Christ a détruit le mur de la haine. En sa personne, il a tué la haine. Il a fait de nous des membres de la famille de Dieu. Il nous a intégrés dans son Église. Soyons des bâtisseurs de paix. Apprenons à faire le bien. Recherchons la justice. Et je termine avec cette référence au livre de la sagesse qui nous offre une belle méditation sur le sens de la vie et également sur le témoignage que comme chrétiens protestants nous pouvons offrir au monde de ce temps. Et également de la confiance, de la persévérance qui doit nous animer. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 3, verset 1er, il est dit « Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu. Les âmes de ceux qui pratiquent la justice sont dans les mains de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. » Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est vérité. Amen. Mianara ny tsara, ka tsao ny rarina sy ny hitsiny. Anampy antsika mbola andinika tsakotsako Andriamanitra izany ny hira ataon'ny antoko-hira amin'izao fotoana izao. Manasa ny antoko-pira.
Naulungu itutitali tantinu faramasu ramesu faratiabili tisosi panafakabu Naulungu itutitali tantinu faramasu ramesu faratiabili tisosi panafakabu Naulungu tinguyu tisua tademutiu vofitake Satana mameli tukua anami anawanda vake Naulungu tinguyu tisua tademutiu vofitake Satana mameli tukua anami anawanda vake Naulungu mieri terera andurikiana Tesosi nusuyanteira família tuketi wavina Naulungu mieri terera andurikiana Tesosi nusuyanteira família tuketi wavina Naulungu tutitali manini masava urina Manita na waule masava banalisa Naulungu tutitali maniti masava urina Muita na waule tanana paradisa kanana baba Zeso na lulutena na nafsutena ufamuzena isika meitereta zarubisa na julaifanekena zarubisa na julaifanekena Ny mino dia tsy mino ampo ihany fa manambara ny finoany mitory izay inony andeha ary isika miara-manonona izay iraisan'ny mino rehetra manerana ny tany mponina apôstôlika izany izaho mino an'Andriamanitra raitsy toa nahary ny lanitra sy ny tany Zaho mino an Jesosy Kristy zanan'Lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria nijalana namana ny Ponty Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana dia nalevina nidina tamin'ny toerany maty nitsangana velona tamin'ny andro miakatra ny an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Kristy ary ho avy tsara ny velona sy ny maty zaho mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny vatana ho velona amenana manakizay amen petraka isika aoka hoeniny
antsika ny tantaram-pamonjena amin'ny mahavato velona antsika dia mijoro vavolombelon'ny tantara izay maharitra manaka ankehitriny isika. Ny tenan'i Kristy dia miolona sy mihamafy hatrany miaraka amin'ny tantara tantarantsika olombelona dia mifamaofao ao amin'ny tantaran'i Kristy dia i Kristy ilay vato fehizoro ny firaisantsika kristiana. Ny rehetra tahaka ny narian'ny Tompo Andriamanitra dia tokony hiaina zany fiombonana izany. Dia toy izany koa ny tantarantsika mifamatotra ao amin'ny ary eritreritra tsara amin'ny fiainona ireo tantara tsirairay no miazona ny vato izay fanozorainantsika tany am-piandohana. Azontsika raisina izany vato izany ary raisitsika eo an-tanantsika. Amaly ny antsony mpaminany izay hoe mianarana ny tsara, avo ny rarina ka tsao mihitsiny. Raha manao ny tsara isika, tsy asaka ny rarina mihitsiny, dia toy ny tantely miomponenana ao anaty fary ka tafahoana samy mamy. Sambatsy Jesosy manana anao ary sambatsy ianao miaraka amin'ny Jesosy. Koa mandritra tsika ny hira sambatra aho Jesosy raha miaraka aminao dia ho raisitsika ny vato izay ny ampelantanantsika ny any amin'ny aoriana no mandeha voalohany. Marika fa ao amin'ny Kristy lato fehizoro ao no mambatotra sy manambatra tsika ao iray dia angonana ho vato ray miolona ao amin'ny Kristy isika. Mandritra an'izany raisitsika ny hira sambatra aho Jesosy raha miaraka aminao.
izay misaraka fasika izay mitambatra nametraka eo amin'ny Kristy ny anjarantsika isika fiarahana ay Kristy vato fehizoro fa izy marina nolay vampanolotrano ka indro lasa fehizoro mbola ametraka ny vavaka tanana isika ko amin'ny finoana atokisana no ametrahantsika izany dia eo anoloan'ilay Andriamanitra ray zany fanahy masina koa mangataka Andriamanitra hitondra ny vavaka mba hijoro dia misy ny fiverenana izay ataontsika Jesoa ny herin'ny teninao aneno anova ny fiainanay. Andriamanitra pahary anay eo anio dia mbola manjaka ny vokatry ny asa izay mitondra fahasarotam-piainana ho an'ny sasany ary fahafenona kosa ho an'ny hafa. Ampianaro izahay ahay ampiasa amin'ny fahendrena sy amin'ny mahatompona andraikitra ny toe-karena izay natolotrao anay amin'ny tombontsoan'ny rehetra sy ho fanajana ny famoronanao. Ny zavaboarinao izay mitaraina no miantso anay aminao. Fiangonana, ampianaro izay asehoy anay. Ry Tompoandriamanitra ny fandrampo, ampianaro izay hanamboatra ny ratsy vitanay teo aminay samy olombelona sy ny fisaratsarana namboarinay teo anivon'ny vahoakanao tahaka ny tsofan'i Jesosy Kristy fanahy masina teo amin'ny apôstôly mba ahateraka ny fiomboan'ireo olom-baovao dia alefaso aty aminay ny fahasoavanao mba hanasitrana ny fisaratsaranay ary hanome anay ny firaisana izay efa nivavahan'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fiangonana ampianaro izay ary asehoy anay ny lalana. O Kristy ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ianao ilay nampiseho ny marina teo anivon'ny ministeranao tetỳ an-tany. Tamin'ny nataonao no androdananao ny rindrin'ny fisarahana sy ny fitsarana tendrony izay managadra anay. Sokafo ny fonay sy ny sainay mba hazonay mahatsapa-tena fa na dia maro azy izahay dia iray ao aminao Kristy. Fiangonana, ampianaro izahay ary asehoy anay ny lalana. Fanahy masina avaozy ny endriky ny tany, ny tendrombohitra, ny tselatry ny lanitra, ny onja ny farihy no miteny miaraka amin'ny fiangonana satria izy rehetra dia mifamazotra.
mikintana ny mahay ny fitaikany ofampanaly eo amin'ny voninkazo dia miteny amintsika miaraka amin'ny fiangonana. Ny feon'ireo mahantra, ireo ampahoriana, ireo izay azony tsindry azo lena dia miteny amintsika miaraka amin'ny fiangonana. Mihoatra amin'izany rehetra izany ny fonay no asandratra ihany aminao ka mikikiky izay hoe raha io dia rahantsika manao ny afaka nampianarin'i Jesosy. Rainay any an-danitro ho amasinina neny anarana ho tonga neny fanjakanao atao aniny sitraponao eto tahaka ny any an-danitra. Anay anio ny anina sahaza ao anay avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay nanao meloka taminay. Aza vela ho azo ny fakapanahy izahay fa manafanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha mitady ny marina isika, raha mikasaka ny rariny sy ny intsiny, dia etsika lay Andriamanitra fitiavana. Ho raisitsika ny hira Andriamanitra fitiavana. Kami ebica di mubana
Zany tompo novavaka pololotra ao anatina iaho, fa ninninona fiainana ety dia izahay atoky anao satria fitiavana ianao. Tsy mora ny manao ny marina, sarotra ny mitady ny rariny sy ny hitsiny, nefa rehefa vonina isika naradiny tompo dia hoy izy hoe ampy anao ny soavako. Raha isika nira mandritra ny fitatazana nakitra, vonina aho hiaraka aminao. Dia afaka mandroso ihany koa. Iara hitsangana isika. Misaotra antsika rehetra afaka mipetraka isika, izay manome ankafaliana no sitraky ny tompo. Tonga eo amin'ny fotoana, eo amin'ny vaovao fiangonana isika amin'izao fotoana izay mangataka ireo solotenan'ny fiangonana FPMA sy ny FKMT androso anolotra izany.
ry rahavavy sy anada eo amin'ny Kristy. Tre tena feno ny joroko eto anoloana anareo hitondra ny teny fiarabana. Endry havako, ravo, tretrika mifanatry tava sy mifampiarahaba amin'izao taona vaovao izao. Maro tokoa ireo maniry ahatratra ity taona 2024 ity. Nefa indrisy fa tsy eo intsony. Isika voreto kosa dia nitoloran'Andriamanitra tombonandro ka tafahoana soanio. Koa raha tratra ny taona isika menakavy, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ny vaninandro toy izao taona nitsoa raisiko adidy androany ka taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Satria rena manaraka izany ny zokiolona hifanatrika amin'ny zanaka manjafy ho toateny ary ho tolorana. Mitondra tsy ankanavaka atateraka ny didy ary ho ela fanapahana. Ny ray aman-dreny tsy ho fotsirorameny ary andray valireny. Ny mpiasa avita sony adidiny ary andray valikasasarana mifanaraka amin'ny ezaka ataony. Ny mitady vady ahita ny silam-panahy. Ny tsy hanasa ahazo ny anjara asany. Ny mandranto fahaizana ara-tampony. Ny tanora ho tratrantitra. Ny mpianatra ahita fahombiazana sy hotody amin'ny tanjony. Ny zaza hitombo anatin'ny fahendrena sy ny fanajana ray aman-dreny. Ho fitiniko amin'ny hoe ny soa sy ny tsara indrindra no anenika ny tokantranontsika tsirairay avy. Izay ry zareo solom-body koa tsy tondranay zandry ho anareo. Ka ho faranako ny teny ka hoe ho taona masina sy finoana ny taonantsika menakavy. Isika moa hatramin'izay ka hatramin'izay dia mpirahalanala ka ianareo tokonay izahay tokonareo. Ny FPMA sy ny FKM kady misaotra tompoko. FPMA sy ny FKM mpakady. Ry havana malala, voalohany dia misaotra ny fiangonana rahavavika tamin'ny tenin'ny Flo Eveline, mamy dia mamy. Rinitsoa lehibe zany ka dia raisiny ampitiavana tompoko. Anjaranay kosa izao no mamerina ho anareo rehetra avy eo amin'ny FKMT anio. Nahatratra koa miaraba anareo izay nahatratra ny taona vaovao ka dia maniry ny sosiny tsara rehetra ho an'ny tsara avy ho an'ny fiangonana ary enka iorina tsara amin'ny finoana hatrany isika amin'ny FKMT. Mirary fahombiazana ho an'ny tompon'andraikitra ny biraon'ny fiangonana manontolo miaraka amin'ny mon père miaratsiny fatako amin'ny teny vazankely mikasika ny mon père. Père, bienvenue parmi nous et nous vous souhaitons aussi la bénédiction du Seigneur puissant dans votre mission. Dem misaotra ny pasteur sy mon père koa nitarika izao fitaopy zava-dehibe ny manana azy ireo. Misaotra ny karakara n'ity fampivavahana ity koa FKMT na ny FKMA. Ka dia araka ny lazaiko teo dia tombotsoa anareo rehetra FKMT ho iaho. Naloanareo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-piavana. Anareo dia mahafa tianareo antsika ny firaisan'ny fiangonanareo tota na
ny tsy fitovizana eo amin'ny vitsivitsy fa Andriamanitra ray ihany ny vavahantsika. Io Andriamanitra io no mampiray antsika. Araka ny toroteny natao tamintsika, itoy hatrany ny fiatsahantsika ny ra satria tsika kristiana dia mijoro vavolombelona manodidina ny alehantsika na naiza naiza ao am-piangonana voalohany fa ivelan'ny fiangonana koa indrindra any am-piasana any am-pianarana naiza naiza ka dia ho vato velona tokoa anesika ny ainantsika tamin'ny zavatra niseho androany. Ka ho mariky izao fotoana lehibe izao dia misy filiana etaeta miaraka no mananay ampitiavana ho anareo. Kely dia kely ihany fa tompoko no meno azy ka dia rehefa mifarana izao fanompoako vavahana dia asaina ampitiavana ho atsy amin'ny cafétéria an-dalantsara zany fa misy tsakitsaky kely masira sy mamy sy zava-pisotro ifampizarantsika ho fanamarihana izao tsika izao sy fanombohana ity taona ity dia satria mandray vahiny izahay androany dia ny afaka te dia anareo no androso mialofa izahay anaraka anareo misy ho an'ny rehetra ao tsy fa izay le izy fa fananjanamantsika izay fiangonana rahavavy teo dia misy fanapahana mofomamy ho anombohana izany fotoana izany ho fanokafana ilay fialana hita ka dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ary antsika rehetra ny fiadanany. Misaotra tompoko. Dia hiara hitsangana ary isika anao ny vavaka famaranana. Mbola hiara hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitro, jereo ny endrikay miray ato anatin'ny fiambonanao masina ary ento irao izahay ho any amin'ny toerana izay tianao andrana ray avy. Ampahereo izahay ny alala amin'ny fanahinao masina mba hanohy ny fijoroana ho vavolombelonao anao ny tsara, hitady ny fahamarinana, hikatsaka ny rariny sy nintsiny eo anivony ny asanay sy eo amin'izay rehetra taonay. Tantamo mba ho iray, mba hinono izao tontolo izao fa ty zanakao lahy tokana tokoa no ny rainao ho famonjenanay sy izao tontolo izao. Amin'ny alalanao Tompo mangatanay an'izany. Amen. Izaho dia raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et de sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Dia mbola mamelona manantitra ny fisaorana sy fankatelemana antsika menakay tamin'izao niarahantsika ny ombom-po ny ombombavaka izao. Iverina eo amin'ny tsy andraikitra tsirairay avy isika koa enganie hiezaka tsara hitady ny rariny sy nintsiny Jesosy ô fiadananao araka ny teninao hoe omeko anareo ny fiadanako omeko anareo. Ho raisitsika ary ny hira fiadanana. Sia
eo amintsika rehetra trany anie ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ary dia mirary alahady sambatra sy finaritra ho antsika rehetra. Misaotra tompoko.